Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ny voalaza hoe aza mitsikera ny hafa ny tamin'ny fahasahinana no zavatra ray raha toa ka tsy nety izany, satria izany fahasahinana nanana izany no tokony hiderana azy, ary ny zavatra mety ho vitany dia mety tsy ho vitanao. Indraindray tokoa mantsy isika dia tia mitsikera izay tsy mety ataon'ny olona iray, kanefa raha tsy manandrana ny olona iray dia tsy afaka hahalala ny tsirony zavatra anankiray izy. Ahoana tokoa moa no ahafahantsika mahalala hoe masira na mamy ny zavatra iray raha tsy efa nandramantsika? Betsaka tokoa ireo olo-malaza tao ny namorona ireny jiro ampiasaintsika ireny, namorona fiara sy ny sisa, tsy hoe naomby avy hatrany tamin'ny zavatra nataony izy, kanefa tsy nanaiky ho resin'izany tsy fahombiazana izany izy, fa nitady ny tsara hatrany ka nahatonga azy ho toy izao ankehitriny hitantsika izao. Raha nijanona teo amin'ny toerana izay tsy nampahomby azy mantsy ireny olo-malaza ireny, dia tsy nisy ny jiro izay mandeha amin'ny herinaratra ampiasaintsika ankehitriny, tsy nisy ihany koa ny fiara izay tena ilaintsika ankehitriny. Noho izany aza maika ny hitsikeran'ny hafa ianao raha tsy mahomby izy, satria indray andro dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toerana izay nitsikerainao, izay ahitanao sy ahatsapanao, fa tokony ho deraina amin'ny ezaka nataony ny olona anankiray, fa tsy amin'ny zava-bitany akory. Ry kristianina namana, aoka ny teninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina 4:1-5. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoavampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Rambola eto an-tany dia maro ny manjo, mety ho kivy ny fonao, mandalo ihany izany vizao nataovy ando, tia ny tompo aneanao. Vaovao samaraina ny famindrampony, izany no porofo lehibe, ka aza mitaraina erezo zany ity, saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy nunatuzao ai, ny fitiavany lehibe nonotafiny ai, na dia tsy mendrika zao dia fa nisaino zandriny, tsy mba mpanompontsony anye fa hompiray lovaniny, na dia andalo fitsapany dia tsy ho kivy ao, na ho fiakaran-damalao dia ho mpandresy ao, satria ny tompo lehibe nefa mitarika lidy, mandrapahatongako ahy e tena vaovao. Mr Vonjy sy Vatosoa. Fa mampahay
kivampo omaereza mivava miolana rehetra vavahanyavoko jesono tompo tsy manda vavao samaraina mifamindrapony izany noporofo lehibe ka aza mitaraina erezo zanidy saianao mihira hoe mifasoavany jeso no natozawa mifitainy lehibe nono tafina navetsy mendrikaza defa misano zadiny tsy mampanompo itsony re faopirano vaniny nadeha andalo fitsapa de tsy hokivya maofiakarana mala de hopandresya satsi tompo lehibe no efa mitarikanidy mandrapatonga koa edena vaova satsi tompo lehibe no efa mitarikanidy mandrapatonga koa edena vaova. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. mirahaso sy fanambinana ho an'ny tokantrano tsirairay manaraka izao fandaharana izao ny ekipa amin'ny feo fanantenana dia manasanao angilatsofina ary ankafe izany. fampiarana sisy tantarana soratany zoanitra andrenesana ho an'ny mpanoratra sy narty ao leso hoandro le manja fa tsy te atao vela le manjako mbola betsaka ny lesiny ny asa miandry atsika io resiny le manja hoany taholy a zay nanomboka oviana indray tidede no miresaka amin'ny omby nga dia tsy misy olona iresahana tsony aha fa efa ela nga Berlina teo tena tsy hitako mihitsy a ko ianao variana miresaka amin'le manjako dri ary inona aloha ty omenao azy Totsville izany a ananambo reo ry Berlina ananambo e fa nga azo omena ny omby reny tsisy tsony anga ville sa ka moaka ville dede de reny no omena ny omby ny ville tena misy fa ka my dede fa nga everiny Berlina moramora ny makandreo ananambo reo e mitaky fahazotoana fa saingy rehefa tiana tavo ny omby de omena ananambo izy e anga mampatavy omby ny ananambo ry dede iny e ay ratsy zany ve atao ry Berlina omby miasa ny le manja de mila tohanana tsara e ohatra tsika olombelona ihany re ry Berlina de ono ary dede ary raha omby vavy ndray no omena ananambo de ahoana de itombo lanja izy aloha
akoatr'izay ahoana? Amokatra ronono 7 litatra ka hatramin'ny 10 litatra mihoatra ny mahazatra izy. Marina hoe? Dia mba omeko ananambo le omby vavinay ao raha izany ko. Omeo fa mahasoa azy io e. Sady mahasoa antsika ihany koa. Zay aloha e. Fa zao kosa ary Perlina. Tokotokony eo amin'ny 9 kilao isan'andro eo zany nomeny Perlina an'le omby. Oy! Zay zany nomenao azy fa atsiravina vitsivitsy akory. Ay! Raha izany anie zany tokony amboly mihitsy mba ho ampy tsara ny ananambo omena an'ireo biby fiompy e. Zay no namboleko an'ireo fototra ananambo maromaro ireo Perlina. Tsy ho antsika olombelona ihany, fa ho amin'ny biby fiompy sy ny fambolena ihany koa. Fa nga mety amin'ny fambolena ihany koa ny ananambo, sa ve ny sofiko ny lalo-dalovana ary dedea? Tena zay mihitsy ka. Ny ranona ananambo nalaina avy tamin'ny raviny atao amin'ny voly dia manome herim-panentana mampitombo ny zava-maniry. Dia misy fetraka eny amin'ny fambolena zany le izy? Andramo fa hiakatra 520 isan-jato farafahakeliny ny vokatra ho azy ny Perlina e. Oarinao a! Ay, tombotsoa-be ny fampiasana ranon'ananambo amin'ny fambolena. Fa zao ary dede malasa kely ny saiko a. Mifidy volo ve le ranon'ananambo io? Aza lefa lavitra ny saina ary Perlina fa mety amin'ny volo rehetra tao ny ranon'ananambo a. Zany? Fa zao tsy midika zany akory hoe tsy ho karakaraina ny fambolena raha asiana ranon'ananambo. Fa tsy hamokatra ny volonareo fa tsy maintsy karakaraina izy na misy ranon'ananambo azy. Ie, tena azoko tsara ary dedea. Fa ny faka ny ananambo ry Perlina no tsy azo ampiasaina satria mahafaty a. Ay, ie, azoko tsara e, tena azoko ry dedea. Ny raviny moa le anaovana an'le ranon'ananambo teo a. Zay indrindra. Fampiarana zany sisy e. Sa ahoana? Tena zay mihitsy, amboly ananambo avy hatrany zay aloha e. Zay ny hitako fa mety ry dedea. Mety. Ry mpianakavy, mambole ananambo fa sady hitondra soa ho an'ny taninao ny fisiny no mitondra fahasalamana ho an'ny ankohonanao ny fihinanana azy. Raha fitinina ny tombotsoa azo amin'ny ananambo na felomirongo na anamirongo ihany koa isika dia izao hoe sady mahasoa ny olombelona izy amin'ireo hery mahavelona izay hoentiny no afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Ankoatr'izay afaka anadiovana rano. Tsy izay ihany anefa fa mety amin'ny fiompiana raha te anatavy ny omby na ny ondry dia omena felomorongo, ary mety ihany koa amin'ny fambolena. Dia noho izany mampirisika ianao amboly ananambo ary ampiasa ny ananambo ahasoa ny ankohonana. Hatreo indray ary aloha ny androany fa mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zoanitra Rila samy manohy ny farimbona na totosany fandaharana asa sy tontolo iainana teo dia mametraka ny veloma finaritra to. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ry mpimalala fa le miarabanao indray na manao
nary zay mikirakira mivatamarobokotra no hoan'ity fotoana ity ary miarabanao ihany koa na manao andremavonjyarinay manomfo hofatanana zahay samyny tratran'ity androany ity indray. Mialohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia andeha araka anondrika ny lohantsika isika idera sy saotra azy. Ray masina sy tsara indrindra ny danitra eny misaotra anao zahay satria tsy navelanao lanindritra fa nomenao ty fotoana androany ity indray. Mba azahoana mandinika ny teninao, azahoana mampiely ty afatra ity amin'izao fampielezam-peo zao, azahoana manatanteraka ny ety dia manandraikitra izay napetraka ao taminay. Amelany alokaira misy tsy fanaraka tamin'ny sitraponao ary ankehitriny raha andingy zany teninao zany ary zahay dia aoko madio anatrehanao ary ho vita fihavanana aminao ary izay rehetra miaino kosa dia andray zany mba ho teny fiainana ho anay rehetra zany. Fatonoana sy angataniny amin'ny anarany Kristy. Amen. Irahantsika mamaky ny Petera faharoa toko faharoa andininy fahasivy sy ny fahafolo. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy sy ny tehirizany olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana, indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny nofo hila zavatra mahaloto ka manamavo ny manana fahalebiazana. Ireo dia olona sahasaha mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Ao amin'io toko faharoa amin'ity Petera faharoa ity no ilazany apôstôly io fa misy ny mpampianatra sandoka ary maminany sandoka eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary izany mpampianatra zany dia mandresy lahatra ny vahoakan'Andriamanitra izay efa mijoro amin'ny finoany ary fantatry ny tompo izany. Fantatry Kristy tsara zany fa efa nilazainy raha teo atry ny ela talohan'ny ny elany teto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy dia nanao hoe fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ho avy eo aminareo. Ikororoka ny finoana izy reny anao izay tratry ny heriny rehetra mba hitarihana fanahy iaraka aminy. Ka eto amin'ity andiny fahasivy ity dia voalazan'ny apôstôly Paoly Petera fa fantatry tompo izay amonjeny ny tsara fanahy. Eny matokenao fa raha toka mijoro ao anatin'ny famarinana izay efa nomeny ianao ary maharitra ao anatin'izany miorina tsara dia hain'ny tompo ny mahita lalana ho anao. Tahaka izany tamin'ny andron'ny Lota raha ho avy ny fandravanany Sodoma sy Gomora matsy dia niatrano sy ny vahiny tao amin'ny Lota ireo anjely. Kanefa moa araka ny fahafantarantsika le tantara io dia tonga ireo olona izay tao anatin'ny tanàna ka nitady ny anao ratsy tamin'ireo anjely ireo. Dia hitantsika ny tantara fa rehefa nampidirina tao amin'ny efitrano ny Lota nasain'ireo anjely ireo niditra satria efa saika ho vononin'ny olona dia nataon'ny anjely manjambena ny teo amin'ny varavarana ary tsy nahita lalana intsony ireo olona izay nitady anao ratsy ireo. Tahaka izany ihany koa ny fomba amonjen'ny tompo anao izay te hiorina tsara ka misy olona te handrombaka anao, te handrombaka ny toe-ponao, te handrombaka ny toe-panahinao izay efa tsara, te handrombaka ny toe-tsainao dia manana lalana ny tompo mba hitehirizany anao. Eo amin'ny andininy fahafolo dia hoy izy hoe indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny nofo ila zavatra mahaloto ka manamavo ny manana fahalebiazana. Ireo olona izay te handresy lahatra anao mantsy anao ny lalana anankiray izay verino tsara indray dia mitady fitarihan'ny nofo, mandeha araka ny filanin'ny nofo satria tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa manamavo ny manana fahalebiazana. Eto dia tena voambolana mahery vaika tokoa zany voambolana nampiasain'ny apôstôly Petera zany satria inona moa natao hoe manamavo ny manana fahalebiazana. Ny manamavo dia
midika ho fanaratsiana, midika ho fanakianana, midika ho fanipahana tsotra zao marondrano zay efa misy, midika ho fikelezanaina mba hanapotika tanteraka ny fotom-pampianarana anankiray, ary midika ihany koa ho fitarihana ny sasany ho amin'izany lalana izany, ka mandresy lahatra mba ikomy amin'izany fampianarana zay efa nentiny izany. Ary ny tena olana dia zao hoe tsy amin'ny olona tsotra ihany no hanaovana izany fihetsika fanamavony zany, fa indrindraindrindra amin'izay manana fahalebiazana. Inona moa no atao hoe manana ny fahalebiazana? Ny olona manana ny fahalebiazana dia manana ny fahamarinana eo anatrehan'ny tompo, ary manana ny toerana zay efa nametrahan'ny tompo azy eo amin'ny sehitry ny asa zay efa nankininy aminy. Satria ny olona tsirairay dia manana anjara andraikitra eto amin'ity tany ity, na eo amin'ny asa andavanandro farany kely indrindra aza misy anao. Ataotsika hoe mpamafalalana ve no asanao? Manana ny fahalebiazana ianao anatrehan'ny tompo, satria eo amin'ny toerana zay misy anao io dia tian'ny tompo nitarihinao ny olona rehetra zay manodidina anao, tsy maintsy miserasera ary mahita namana ianao eo amin'ny tandrify anao eo zay tsy hitan'ny olona sasany. Ohatra hoe ny mpiasa birao dia tsy ahita mihitsy ny olona zay eny an-dalambe mifanena aminao. Ianao no manana ny fahalebiazana eo amin'ny fampitana ny hafatra amin'izany toerana izany. Kanefa ny olona zay mitondra fampianaran-diso dia tonga manapotika izany fahalebiazanao izany, ka lay asa zay efa nomeny tompo sy nakin'ny tompo taminao mba azahoanao mitarika ireo namanao dia simbany amin'ny alalan'izany sain-diso zay entiny eo anatrehanao zany. Zao mantsy no ilazana an'ireny olona zay mitondra zany fomba fisainana zany. Ireo dia olona sahisahy, mitompo teny fatratra, sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Voambolana anankitelo zay mahalaza tsara ny tiana lazainy zany, satria ataon'ireo olona zay manana sain-dratsy ahoana tokoa moa ny haneho ny heviny raha toa ka matao miteny izy, raha toa ka tsy manana fahasahiana izy. Fa ireo olona ireo dia sahisahy, ary tsy vitany hoe manana fahasahiana fa mitompo teny fantatra. Zany hoe dia jorony hatramin'ny farany ny zavatra zay ambarany, ary asiny toko sy andininy mifanaraka amin'izany, tsopotsoponina ato amin'ny soratra masina. Ary rehefa aveo kosa dia alefa mba ampihely eo manodidina azy, iantefa any amponin'ny maro. Ary mba ampahomby zany fomba fandresen-dahatra zany dia hoy izy hoe tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Eto dia mbola lay voateniko teo aloha ihany, ny manana voninahitra dia mitovy amin'ny manana fahalebiazana. Ary iza moa ny manana voninahitra? Aoka tsy heverinao fa ilay olona zay misongadina eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany. Marina fa misy an'izay lafiny zay dia misy fanajana ny olona zay men'Andriamanitra toerana anankiray eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina. Kanefa mbola misy amboniny izany, satria lay voninahitra zay men'Andriamanitra anao dia ny fitondranao ny voninahitra Kristy, ny fitondranao ny voninahitra Andriamanitra manodidina anao. Ianao lay manana voninahitra, ianao zay mitondra zany teny fahamarinana, teny soa mahafaly izany mba famonjem-panahy. Ny hafatra zay omen'ny apôstôly Petera antsika eto dia zao hoe aoka ianao mba iorina tsara, aoka ianao hitandrina tsara ny amin'ireny karaza mpampianarana ireny, ka tsy kely soroka eo anatrehan'ny zavatra zay tsy maintsy iainan'ny zanak'Andriamanitra, satria fa voalazan'i Kristy zany isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka, ary isy mpampianatra sandoka. Fa aoka ianao hijoro ho amin'ny fahamarinana, tsy hamaly ny ratsy amin'ny ratsy, fa kosa hamaly izany amin'ny fahatoniana ao anatin'ny filaminan-tsaina,
ao anatin'ny fiorenana tsara mba ho toriteny velona vakin'ny hafa ka andresy lahatra bebe koa noho izy mba hitondra olona ho an'ny Kristy. Dia izany no irariko anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao sy eo amin'ny fiangonanao, dia zany irin'ny tompo ho atsika rehetra. Dia amin'izay indray no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ka dia manao velomanao ny namana ribovonjarinay amin'ny fotoana manaraka. Veloma toko. Antokopihira antsany avo. Radio femon'ny fanantenana. Fasalamana, voalohankarena, kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olona zava-ketrena. Fahasalamana voalohankarena. Tandrovy fahasalamana. Aza miala fa mbola ny fandaharana ato amin'ny AWR trano no arahinao. Mankasitraka ny fenonao ny onjam-peo. Arak'ilay feokira famantarana teo dia fandaharana ara-pahasalamana indray no arahanao zao, koa dia hirariana indrindra mba hitondra soanao ny fiarahana eto. Mbola iresadresaka mahakasika amin'ny fanintona trano ny fandaharana anio, kanefa mialoha izany dia andao isika hivavaka amin'ilay Andriamanitra nahary mba hanasitranany ireo marary. Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo torolalana ara-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindrafo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba hanatanteraka ntsahaka ny sy andavany izany toromarika izany. Mba hangataka ny fanasitranana avy aminao izahay
ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any esory ireo aretina ao anatiny tsirairay avy matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany amen. dia ho tonga amin'izay tsy salama tokoa neny fahasitranana. Aza taitra odinareo aty rolinina rolinina ody e ody rolinina azay ay ve samy mandrosy manahoana dia mahazo toerany variana manjaitra mafy mihitsy ndriko ka tsy mahare olona tsony marina moa azafady rery samy fa zaitra n'olona enjehana rapitso mantsy izy ity dia manararoatra kely rehefa mba indry farakely karaha zany no izy ohatrany manelingelona ndriko fotsiny fa mba ampindramo kely an'le antso be amin'ny valy iny aloha dia toy izy ny asa ndriko fa aloha za andeha esy tsisy manelingelona zany fa maika ho aiza sahady koa ary se skandry be asako ny asa mpanao asa tanana nga tapitra izany andraso fa alaiko vetivety aloha ny antso be ary ankanary orlinina marary anga ifarakely io ohatra marisarisa kely zay izy fa fombany any io linina avy ainganydriko fa tena marary ny zazakely mariny tsy maninony zano io fa fombany io linina hitondray lamba lena angana fa miakatra be ny afana ny farakely angana fa miakatra hoany ka miakatrako way fa ino zany atao farakely ry samy maty azanako aiza ho ahy le lamba lena dia ome sotro angana atao ao ambavany so voakaikitra ny lelany tena mifanito ny ty zazy ty way inona ny ataoko ry samy maty ny zanako ohatray alao viangana le lamba lena sy ny sotro ry linina fa inona ary ty ataondriko ty inona no korofoandry ao anatin'isy bika io ay moa hoe lamba lena angana linina zary tie maty azanako maty ny zanako ry samy ary aiza le sotro sotro tafiditra ao ambavany no entina fa sao dia sotro be fandoaram-bary ndray no entindriko eo eny maty azanako angana linina maty ny zanako samy maty ny zanako ratsy koa iny nahazo amin'ny farakely iny ry samy so fa teo se fa ratsy zany angamba dia asa zay nanjo tazo ny tia mahazo azo iny dokotera niakatra fanana be dia iny izy nyfanitona be iny misaotra an'Andriamanitra rehefa voavonjy ny zazakely ry linina fa ndria mba amenara miatrika toe-javatra fa oloza no hitranga raha ohatra nyreny foana no ataondriko mariny fa maninona ka lozandriko miodikodina sy miantsoantso fa tsy zay amahana ny olana no atao aingana aiza ve ka akanjo mivalina tsara any anaty armoara tany nalaina am'izay le izy tsy mba ny fiazana akory tonga de miaraka am'le rano be iny edre seko anga hitatsony zany fa may ambondrona hoe ny fiteniko sady zany mbola tsy niatrika zazatratry ny fanitony zany kosy
zay no nampiotakotaka ohatran'ireny fa efa haiko tsara zao ny atao amin'ny manaraka raha sanatria ka misy an'izany ka hitansehany se ilaina mihitsy aloha ny mamantatra an'izay tokony atao rehefa misy olona mifanitony na mandra-pahatonga azany amin'ny dokotera linona ka zay mantso aza matao ohatra rehefa voafiatsika tsara ny fihetsika tokony atao amin'ny olona tratry ny fanitona manomboka izao tsy isy taitaitra tsony eo sady tsy akanjo mivalina tsony nomena anse eny tsara zany tandreny fotsiny so antso no entina nefa sotro no ilaina de efa miteny azay si nenseko zavatra efa lasa zany Zoanitra no nanoratra amin'ny tantara na ranao teo no velon'ny mpanoratra sy Rila. Efa andresantsika teto tamin'ny lasa fa antony maro mety hahatonga ny fanintona amin'ny olona iray na zaza io na olon-dehibe dia mety ho tratrany avokoa fa ny fomba fisehony no mety ho samy hafa nefa mety hitovy ihany koa. Ahoana no fomba fetrehan'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina ny fanintona fa nadiadiana nataony namana Rila. Raim-pianakaviana iray no manoloana ny micro anay ankehitriny. Miarabanao Ramse. Miarabanao dia miarabany koa ny mpanaraka ny fandaranareo zao. Mahafantatra ny atao hoe fanitona avy ianao Ramse? Efa nahita olona voan'ny fanitona aloha ankizy aloha no tena hitako hoe fa ny lehibe tsy fantatro hoe ahoana fa efa nahita maso tokoa. Ohatran'ny ahoana le endrik'ilay fanitona hitanao tamin'ilay ankizy? Ny zavatra hitako tamin'izay narary io ankizy kely io dia niakatra ambony be ny marim-panany nafana dia nafana zany izy dia rehefa avy eo nanomboka niakatra ny masony dia le maintimainty zany tsy tazana tsony fa le fotsifotsy isany no miaka-midina kely eo zany dia nanomboka mintsitsintsitra ny tanany sy ny tongony dia ny vavany manomboka mikatrokatroka zany hoe mikatrokatro nify izy. Zay ny zavatra zay ny fisehony hitako. Ankizy zay efa nahita olon-dehibe ihany koa ve ianao voan'ny fanintona? Olon-dehibe? Ankizy aloha tena fantatro hoe voan'ireny fa tsy fantatro satria hitan-Ramse zao moa le hoe mandeha makeny an-dalana eny ireny tsika zao ny amin'ny arabe eny misy olona mitovy fihetsika amin'ilay zazakely voan'ny fanintona ireny mihitsy eny amin'ny arabe eny rehefa mafana be io andro io fa tsy fantatro kosa aloha manavaka azy hoe fanintona ve ireny ny filazanan'ireny sa hoe andro be fa raha manao fampitahana ny zavatra hitako tamin'ilay ankizy kely sy amin'ireny olona eny an-dalana ireny ohatrany tena mitovy tsisy valaka mihitsy ilay izy saika ny akamaroantsika mahita an'ireny tokoa dia inona no zavatra nataon'ny manodidina zany nanoloana an'izay le hoe olon-dehibe voan'ny fanitona na lazainy olona hoe voan'ny andro be ireny? Ny zavatra hitako ataon'olo aloha raha ohatra hoe ny ampovoan-dalana izy no mianjera hoe mihetsika le mifanintosintona iny zany dia misy olona mibaty izy mitondra azy ireny ho eny amin'ny toerana malokaloka dia aoriran'ny olona izy rehefa ampatoriana zany fa tsy avela amin'ny tsy lany fa atao miorirana izy dia indraindray misy olona makaravina maintso dia atsipy eo amin'ny loanan'le tsy salama eo zany le ravina maintso. Zay aloha zany zavatra hitako. Misaotra indrindra Ramse.
zay no zava-misy iray hita tsy aivina fa ny kankana, ny hafanana miakatra, ny tsy fahampiany rano, ny fihinanana siramamy fotsy be loatra dia mety hiteraka fanintona eo amin'ny olona iray. Mety iseho amin'ny vatana manontolo izany toy ilay norenesintsika tamin'ny fanadihadiana teo, nefa koa mety iseho amin'ny faritra sasantsasany amin'ny vatana. Samy fanintona avokoa nefa no iantsoana azy ireny. Iaraka amin'ny madamy Nivo mpiasa amin'ny fahasalamana indray isika, iresaka ny tokony atao hiatrehana amin'ny fanintona raha sanatria ka tratra izany. Miaraabanao indray tonga soa eto amin'ny studioan'ny AWR madamy Nivo Randriarimanana. Falo miarabantsika rehetra tia tokantrano indray mpanaraka ny fandarana radio adventiste maneran-tany. Ifandresantsika teto ny antony mety hatonga amin'ny fanintona, ny fomba isehoany na amin'ny ankizy izany na amin'ny olon-dehibe, ireo sakafo mety sy ny sakafo tsy tsara ho an'ny olona voan'ny fanintona na sakafo mety hahavoany fanintona mihitsy aza. Raha tratra ny fanintona ary ny olona iray, inona ny fihetsika aingana tokony ataon'ny olona manodidina azy madamy Nivo? Ampidinina avetrany ny hafanany. Ny fomba fampidinana ny hafanany dia tsotra. Maka rano mangatsiaka ianao dia asianao sira. Mety kokoa io rano raha nasiana voaingana glasy ao anatiny mba hahatonga anazy ho tena mangatsiaka kokoa. Rano mangatsiaka izany azonao asiana glasy ary tokony ho asiana sira. Atsoboka ao anatin'io rano-tsira mangatsiaka io ny lamba. Mety ho satroka ba io mety ho lamba hafa mifoka rano. Ary fiazana dia apetaka eo amin'ny lohan'ny olona mifanintona. Kanefa tsara ho fantatra fa tsara ho tazonina ny hafanan'ny faladiany. Tsy azo atao mihitsy izany ny mampidina ny hafanany any amin'ny tongony, fa ny any amin'ny lohany ihany no tokony ampidinina ny hafanana. Rano mangatsiaka asiana sira. Raha misy glasy moa izany dia ampiana glasy. Zay no fampidinana hafanana tao, ka atao amin'ny andriny marary izany. Dia mbola misy fihetsika hafa tokony atao ihany koa ve ankoatran'izay? Sisihana zavatra ny vavany mba tsy ho voakeponkepokany ny lelany. Tsy avela kepokepohany ao am-bavany ao izany ny lelany fa ampidirana zavatra ao am-bavany. Io zavatra ampidirana ao am-bavany io anefa dia oka mba tsy ho zavatra mora tapaka ary tsy zavatra mety hanakendana azy na ihany koa zavatra azo antoka ihany koa fa tsy mandratra ny nifiny ary tsy mandrovitra ny ady vavany. Afaka manome ohatra ny amin'izay zavatra atao ao am-bava izay ve ianao? Ohatra hoe ampidiranao karaoty vaventy eo anaty vavany, na ihany koa sotro miohaka no ampidirinao ao anaty vavany. Amin'izay fotoan'izay dia tsy voakepokepoka ao ny lelany. Raha fitinina kely izay ndresahan'izay aloha dia ny fihetsika tokony atao aingana amin'ny olona mifanintona izany dia ny mampidina ny hafanany amin'ny fanaovana peta glasy rano mangatsiaka nasiana sira. Raha misy glasy dia ampiana glasy. Eo koa ny fampidirana sotro miohaka na karaoty vaventy ao am-bavan'ny olona mifanintona. Mbola misy fihetsika hafa tokony atao ihany koa ve ankoatran'ireo Ataovy amin'ny toerana malalaka izy ary ataovy lavitry ny zavatra mety mandratra. Kanefa azo antoka fa azon'ny rivotra. Tsy mety izany hoe ampidirina ao anaty efitra iray malalaka be izy dia tiana daholo ny varavarana. Tsy mety aminy izany izay fa toerana malalaka kanefa azon'ny rivotra. Fadio ireto zavatra roa manaraka ireto. Fadio ny mitangorina amin'ny marary fa mahatonga azy ho sarotra vonjena ary sarotra votana izany. Fadio ihany koa ny mampisotro ranon-javatra ny marary raha mbola ao anatin'ny krizy izy, eny fa na dia fanafody aza. Tsy azo atao mihitsy izany ny mampisotro ranon-javatra ny marary na dia fanafody aza rehefa mbola ao anatin'ny krizy izany marary izany. Manomboka izao izany dia fantatra fa
tsy azo hitangoronana ny olona voa mifanintona mila rivotra izy koa dia anjarany tsirairay mandray andraikitra raha miatrika olona mifanintona ka hono a madamy Nivo misy azo atao ve isoroana ity fanintona ity. Manalaka ka ny indray mandeha isaky ny 3 volana ajao ny felan-tsasatra miala sasatra rehefa farany herinandro mangala vakansa ary ajao ny felan-tsasatra omeny mpitsabo fa dio mihitsy no mievy tena toy izao nomeny mpitsabo felan-tsasatra 3 andro ka ampy anasako ny lambanay ato trano izay 3 andro izay tena manimba ny fahasalamana tokoa izany ny felan-tsasatra nomena antsika dia mba hamerenana amin'ny laoniny ny herim-batana fa dio no manao fitafiana mifanerana loatra amin'ny vatana na dia lamba fantatrao fa mienjana manaraka ny vatana aza dia fataro fa tsy mety amin'ny fahasalamana ny fanaovana fitafiana manara-batana fa dio no fampiasana aritratra tery loatra ary fa dio no mampiasa slip tery loatra tsy azo atao ihany koa ny manery ny faritry ny kibo manasanao mba hiezaka anaraka izany torohevitra izany. Ity ampamaraparanana ny resadresaka misy fantaninana nitikitika amin'ny mpiaino mahakasika ny andro be izay fandresahanao teto fa anisan'ny fanintona izy io mifindra ve ny andro be? Tsy mamindra ny aretina andro be. Raha mamindra ny aretina andro be dia ny olona ao an-tranony rehetra no hifindrany aloha. Amafisina amintsika izany fa tsy mamindra ny aretina andro be. Fa ny rora no mety hamindra pozina. Ka na aretina andro be na aretina inona dia ampahafantarina antsika fa ny rora dia mety hamindra aretina. Ka azo vonjena tsara izany ny olona voan'ny andro be fa tsy tokony hitakosokosina amin'ny rorany ianao raha mamoaka faroram-bavy izy. Izay fotsiny. Ya, mazava izay. Antenaina fa voavaly ny etaentanao mpiaino. Mankasitraka indrindra madamy Nivo. Aretina mety hitranga eny anivo ny fiarahamonina eny tokoa ny fanintona. Efa nampahafantarina antsika teo ny fihetsika aingana tokony atao mandra-pahatonga amin'ny marary any amin'ny dokotera. Koa dia aza misalasala mampiatra izany, asoa ny ankonana na mpiarabelona raha sanatrika miatra izany. Isaorana madamy Nivo Randriarimana nampiasa ny fahasalamana nizary izany fihetsika tokony atao izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino tsy misaraka amin'ny AWR fa manjohy hatrany ny fandaharana. Zoanitra sy rilano ny farimbona na atotosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ny teny voasoratra ao amin'ny Salamo 7:37 no atolotra anao hifanaovana mandrapitafa manao hoe matokia an Jehovah ianao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Dia samy ho ambinina sy ho salama tompoko. Ne t'en fais pas pour demain, car Jésus est ton ami. Moi, j'ai remis ma vie entre ses mains. Chorale, mélodie céleste, Ambujatovo. Ne t'en fais pas pour demain et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va par lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. Ma vie est dans tes mains. Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin
tout ce qui peut t'accabler. Car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va parler-lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. En Jésus, je me relever. Avec lui, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, oh, ma vie est entre ses mains. Tsy efa W koa mandeha zegny zala tsara izy ao e. Si des épreuves surviennent, que tout semble s'écrouler, quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider, rappelle-toi que Jésus est l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va parle-lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me releverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Oh, quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Oh, Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, ma vie est dans tes Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. ao amin'ny fandalinana ny filazantsara ny marika no andinitsika ny lohateniny io manao hoe mahatahiry tsy ambaratelo ve ianao miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kalebo Ndretsikivy. Nanasitrana boka iray Jesosy ary niteneniny io lehilahy io mba hitazona izany ho tsy ambaratelo. Andiovaka itsika izany tantara izany. Marika toko 1:7 ka hatramin'ny 10:7.
marika toko voalohany 5 ka hatramo fa 5. Ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsy hisy holazainao naminiza naminiza fa mandehana misy hoa mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampily izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny. Ny abokana izay resahana eto amin'ity lahatsoratra ity ary manerana ny testamenta taloha dia tsy manondro fotsiny ny aretina izay fantatra amin'izao andro izao hoe abokana rabaky teny. Mety kokoa ngamba ny andikana ny fiantsoany Baiboly izany amin'ny hoe aretika hoditra mampanahy ary tafiditra ao anatin'izany ireo olana hafa mikasika ny hoditra. Azo heverina fa tany amin'ny taonjato 17 talohan'i Kristy tany ho any no natongavany abokana tany amin'ny faritra tsy nanana tenatenany fahiny na Proche-Orient. Milazany amin'izany David Wright sy Richard Jones ao amin'ny boky nisoratan'izy ireo mitondra ny lohateny hoe The Anchor Bible Dictionary, boky 4 tamin'ny taona 2790. Boka ity lehilahy ity na dia tsy tena azontsika antoka tanteraka azy izay nahazo azy dia fantatra fa aretin-dratsy tokoa izany. Nino ilay boka fa azon'i Jesosy ataony manadio azy. Ambaran'ny Levitikos 7:12 fa maloto ny boka araka ny lalàna sy ny fomba ka tsy maintsy niataka tamin'ny hafa. Levitikos 7:12-15-20. Jesosy kosa dia nangoraka n'ilay lehilahy ka nikasika azy. Izao no voalaza ny 1:12. Marika 1. Ary Jesosy dia onena azy ka nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho mahadiovy ianao. Raha araka ny lalàna dia tokony haloto mandra-pariva ny andro Jesosy no nanaovan'izany ary ho nasaina n'andro mba adio indray araka ny fomba. Mazava nefa ny fanambaran'ny Marika fa ny fikasian'i Jesosy io lehilahy marary io dia nanadio an'ity farany ho afaka amin'ny abokana. Araka izany dia tsy naloto noho ny fikasiany an'ilay lehilahy Jesosy. Nasain'i Jesosy nakany amin'ny mpisorona ilay lehilahy ary nomeny tony Marika mba hitondra ny fanatitra araka izay efa nandidiny Mosesy ho amin'izany toe-javatra izany araka ny Levitikos 7:12. Mijoro mpiaro sy mpanohana ny fampianaran'ny Mosesy Jesosy manerana ny filazantsarany Marika. Izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fijeron'ireo mpitarika ara-pivavahana izay nanova ny zavakendren'ireo fampianarana nomena tany am-boalohany tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ireo tsipirian-javatra ireo no manazava ny antony baikeon'i Jesosy an'ilay lehilahy mba hangina ao amin'ny Marika 1:12. Raha milazalaza ny nanasitranan'i Jesosy azy izy dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fanapakevitry ny mpisorona izany noho izy ireo manana hevin-dratsy mibahana mialoha mahakasika an'i Jesosy. Toa tsy natakatra izany anefa ilay boka ny diovina. Tsy nankatoavy ny baikeon'i Jesosy ka lasa nampielilay vaovao izy. Vokatra izany dia nanjary tsy azon'i Jesosy natao intsony ny niditra miariary tao tanàna mba hanao ny asany. Mila mitandrina isika mba tsy hanao zavatra izay mety hanembatsembana ny fanapaharihana ny filazantsara na dia tsara manahoana aza ny fikasana amin'ny fanaovana an'izany. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny mpitory-teny. Ny fanahy masina ny anomesaina antsika hiteny sy angina amin'ny fotoana mety. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.